Soka Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Soka Vitre, Baolay, Université GSI, manolotra ho anao ny Vaovao. Zato andro ny Jean Ravelinarivo. Eny amin'ny telopolo andro sisa raha ny fanazavana nentin'ny Praiministra omaly. Nilaza ny Praiministra fa isy ny fiovana. Raha ny fikarakarana ny fividianana izay tranga iray goavana, makasika ny vahoaka malagasy ho amby 20 tapitrisa no maritra fitsarana izany. Namana efa mitsefitra ny zava-bitan'ity gouvernemanta ity. Tsy mavaky sehatra eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ny orinasa malagasy, na dia manana kalitao tsara aza ny vokatra. Ny tsipihan'ny masovo Alemana kosa fa ny orinasa madinika no tokony jerena akaiky. Ny zava-misy lavitra ezaka izany raha ny rafitra hitondrana ny toe-karena eto Madagasikara ankehitriny. Tsy tokony mbola kitihana ny sisa-tsambo any Sainte-Marie izay nahitana ilay volafotsy 50 kilao mahery avy any amin'ny tsambo Adventure Belay ho ny manampahaizana malagasy. Maro ny resaka tsy mazava manodidina n'ity bolongam-bolafotsy hita tany toerana ity. Mpisoloko sy mpanondrana zaza tsy ampy-taona Valy Menada notratehaky ny mpitandro ny filaminana. Hatreto fantatra fa tambazotra izy ireo. Miany amin'ny mpitady ny ankizy vavy hatramin'ny mpanao pasiport ka natratrarana 50 mahery ireo ankizy sy notafavoaka any ivelany tamin'ny fampiasana osika sy ny fisandohana ataon'izy ireo. Any Yemen, voaporofo izao fa maty tao anatin'ny fanafiana ny tranga ny volana aprily lasa teo ny filohan'ny vondrona Al-Qaïda. Isan'ny atodo-niketrika ny fanafiana tao amin'ny Charlie Hebdo noho ny famohanany sarin'ny Mahomey sy ny fanafiana samihafa tany firenena andrefana araka ny fampitam-baovao an'ireo firenena tandrefana samihafa. Ny atsipirena rehetrany. La technologie d'éclairage du TV LED Changgong est la plus avancée du marché. Full HD, ultra fin, ultra complet et design. Le téléviseur LED Changgong ouvre les portes du cinéma 3D dans votre salon. TV LED Changgong, la meilleure TV à Madagascar et dans le monde entier. Baolay, toujours meilleur. Soka Vitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle, Soka Vitre en Outapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63, Soka Vitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service. Bon ben je vais partir là. Hein. Ok. C'est bon là? Ouais. Pas de bisous? Non, ça va. Rejoignez Annick Beauté, spécialiste en coloration, coiffure d'événements, tissage, coiffure pour hommes, pack mariage. Oh, pas de bisous? Non, ça ira. Voulez-vous être une femme sublime, attrayante et sûre de vous? Mon secret, Annick Beauté. N'hésitez plus, affirmez votre personnalité chez Annick Beauté. Annick Beauté, notre secret. Situé dans une nouvelle ville, GSI Bypass, Université pionnière d'Avarajan, vous propose 4 filières clés. Informatique de gestion, multimédia et communication, génie management du BTP, management des affaires. Inscription encore ouverte avec GSI ITOS. Téléphone 034 38 174 74. GSI Bypass. Téléphone 033 17 689 34. GSI, un passeport pour l'avenir.
Lefmet, c'est toute une gamme de produits d'ameublement d'une standing super classe, bien pour tous. Pour ma nouvelle maison, ce canapé est vraiment idéal pour me relaxer le week-end. C'est tout à fait mon goût. Non seulement c'est décoratif, en plus, je vais pouvoir préparer mes petits déjeuners pour toute ma famille. Même les enfants rêvent d'être grands. Lefmet, à nous ça. L'Association professionnelle des institutions de microfinance vous annonce la tenue de la 2e édition de la formation Gérer la performance des IMF dans le cadre du programme Assurer le fonctionnement de la microfinance qui se tiendra à l'hôtel Colbert en Tanarine du 11 au 22 mai 2015. Formation initiée et dirigée par le Centre international de formation de l'OIT pour renforcer les capacités des dirigeants et des futurs cadres dirigeants. Pour plus d'informations, contactez le 033 37 510 15 020 22 523 27 ou s'adresser directement au bureau de la PMF à Vaovao, place limitée. Ny azony vanon-kolaka, ny tanin'andriny ny tsara. Ny orinasa Madagascar Évolution Immobilier dia vonona ny mefafapoanao izay mikasa hividy tany. Fitsidihana maimaimpoana, mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Koa raha mila fanazavana fanampiny ianao dia antsoy azy ny ilazana 033 21 099 06 na 034 14 099 06 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Bourrage indray ty mandreraka be very fotoana fotsiny fantatrao ve fa rokatra amin'ny 3 minitra amin'ny fotoana very amin'ny bourrage mila vahaolana ampiasao ny navigateur ilay taratasy 7 isanjato tsy misy bourrage raha taratasy tsotra dia 5 amin'ny ray alina ny bourrage navigateur kosa dia ray ihany ary mitsitsy 7 isanjato amin'ny fandaniana encre stonaire navigateur économisé par la qualité. Libertalia Music Records, yes with you, manolotra ho anao. Libertalia Music Festival, ny 28, 29, 30 mai. Miza, Tsiliv, Stéphanie, Jimmy Bezantou, Dansmen, Silo, Mimine, The Dizzy Brains, Tambourgas, Unza, Dedeke, Sax Machine Fruit Race Car, Panouan, Libertalia Music Records, Carlton, Alia, Yes We Do, Libertalia Music Festival, Carlton Park Anous, Anfitura Live. Ankafaliana indray tomboka lasongo vavy ny tsidihana ny tokantrano amin'izao takarivo izao tonga soa amin'izao fotoana ny fampahalam-baovao izao izay anasananao anaraka izany hatramin'ny farany. Naverin'ny Prime Ministre Andro Ravelonarivo mbola tabatra indray ny resaka zatoandro ankehitriny. Ny fanisana ny zatoandro izay mahavariana ny olom-pirenena no ny fahasamihafany ny zatoandro nomen'ny Prime Ministre ny Ministra eo ambany fifehezany sy ny zatoandro no faritany Sekretera Jeneraly ny Fiadinan'ny Repoblika iasan'ny Gouvernemanta manoloana ny zava-misy ara-politika eto amin'ny firenena ankehitriny anefa mametra-panontaniana ny olom-pirenena nahoana izany no tena hitsarany ity Gouvernemanta Andro Ravelonarivo ity ary ny andindiny miaraka amin'ny Zorakotondriny. Na inona lazaina aloha na zatoandro na roanjato andro raha ny fijery ny fiainam-pirenena ankehitriny tranga vitsy nefa govana no mikasika ny fiainan'ny vahoaka 20 tapitrisa. Ny fiaingan'ny toe-karena sy ny fantanterahana ny fifidianana. Raha ireo maritra roa ireo nefa mijerena mazava ny sary, misavoritaka ny fitondrana sy ny Gouvernemanta.
misavorivory ny raharaham-pirenena. Raha ny fifidianana fotsiny ohatra no hitsarana ny governemanta mazavatra eto fa tsy misy ny lalakombana mazava mivao amin'ny ora farany ny fitsipidalao ny kandida hovidiana tsy azo atao fantatra anarana sy hita sary. Ny daty fandrotsahana ny taratasy firotsahako hovidiana voaterina hembotra. Tsy misy fahamatorana na ny governemanta na ny senita. Voaporofo fa tsy voahomana araka ny fenitra iraisam-pirenena na ny farafahakelin'ny takin'ity fifidianana ity ary tsy mbola nisy ny tahak'izao. Mazava fa natao atao anatin'ny 100 andro na 200 andro tsy hanovy izao fikorontanana izao ary tsy hamafa ny fisavoritahany fikarakarana izany amin'ny tantara ny zava-bitan'ny fanjakana malagasy. Raha ny fiaingan'ny toe-karena indray tsy mbola hita taratra izany hatramin'izao. Herintaona sy efa-bolana ty aoriany mametraka fanamby ary milaza indray fepetra momba ny mpikamana tsy mahomby eo amin'ny governemanta ny Prime Ministre Jean Ravelonarivo. Ny fanolorana ny engagement tamin'ny filoham-pirenena dia ny 7 marsa 2024 dia manao kajikajy isika mbola veriketo satria efa niteneniko zay maly fa any amin'ny 17 ny volana jiona vao tonga ny 3 volana. Any isika vao miresaka ny atao hoe évaluation, suivi, évaluation andretraretra sy ny gouvernemanta tarika. Ena amin'ny 30 andro sisa dia higado ny 100 andro ny Prime Ministre io. Isan'ny mampimetra-panontaniana amin'ity fomba fanao politika eto amin'ny tany sy ny firenena ity ny hoe inona marina no tena lara-pahamehana ho an'ny fitondrana malagasy, ny siny ny fitoniana sy filaminana eto amin'ny firenena sa ny hanamafy ny fahefana sy ny fitondrana eo am-pelantanana, ny fanadiovana ny mpanao politika amin'ny alalan'ny fivoriana teny hivato aloha no hita ny ankamaroan'ny olom-pirenena fa nisongadina. Ny maharary ny vahoaka malagasy kosa mbola miandry ary na dia nitranga mivantana mikasika ny isam-batan'olona tahaka ny fifidianana azy izay hita fa tsy voafehy araka ny tokony ho izy. Tranga izay manome rary ny fitakiana maro efa nataon'ny ankolafikery politika hatramin'izay amin'ny tokony efa nahalona ny senita hatramin'ny ela hatreto aloha izany na inona ambarany mazava fa tsy hanova zavatra ny 100 na 200 andro apetraka. Ny savorivory amin'ity fifidianana ity aza no ahin'ny maro sy hiandrandran'ny ankamaroan'ny olom-pirenena vahaolana aingana. Eo amin'izay vaovaon'ny politika izay hatrany teraka resabe hatramin'ny androany ny mikasika ny vondrona politika mapara amin'ny fandraisany anjara amin'izao fifidianana ben'ny tanàna izao. Nisy ny resaka nandefa tsy afaka nandray ny atao taratasy no soniavy ny Ramatoa Christine Razanamaso ny Ovek ary ihany koa fa efa nanome baiko ny ministeran'ny atitany fa tsy afaka mampiasa ny anarana hoe mapara intsony ny mpiaradia amin'ny filoha teo alohan'ny Rajoelina. Tsy nanome vaovao any mpanao gazetinay ny ministeran'ny atitany androany mandra-parivony andro mikasika izay nakorontanina kosa izany ho ny avy anivon'ny mapara etsy Ambodivony. Fanadidina Izora Kotondrina hatrany. Efa tsy fantatra intsony fa azo heverina avokoa ny endrin-javatra rehetra amin'ity fitondrana ity ho ny solitena ny vondrona politika mapara raha nanontaniana momba izany androany. Na dehibe ny resaka androany fa nisy ny noty navoaka ny ministeran'ny atitany mikasika ny tsy azo ny kandida ho ben'ny tanàna miaradia izay nandrotsaka ny antao taratasiny izay nosoniavy ny Ramatoa Christine Razanamaso mitondra ny anarana hoe mapara. Tsy mbola nahara izany noty izany ny tetsy Ambodivona. Tsy misy an'izany taratasy izany atonay fa zavatra voizina izany. Fa zao lizy ataovy ary le taratasy raha anao ny ministry atitany. Zay ngamba lizy ataovy ofisiely fa tsy mahazo mandray anjara ny mapara. Zay ngamba tokony soratany. Araka ny fanadidina nataonay ny milazo io noty io fa tsy manara-dalàna ny fanovana ny birao politika ny mapara ka ny mpandrinana nasionaly teo aloha ihany no afaka manao siny izany, izany hoe ny ministra Maharanto Jean de Dieu. Fa nakorontanana ndraisin'ity vondrona ity izany fanapahan-kevitra izany raha mitranga. Zavatra voizina zany ampisavorivory olona. Fa zay dia efa vonona hoay feno candidat manerana Madagasikara ny mapara. Niezaka nitady fanazavana teny anivon'ny ministeran'ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana zahay saingy tsy mbola nahazo-baovao ny mikasika izany. Niezaka nitady fanazavana mikasika ny ilay noty navoaka ny ministeran'ny atitany sy fitsinjaram-pahefana tetỳ anivon'ny ministera ny tenanay hatramin'ny maraina saingy milaza ho tsy afaka mandray anay avokoa ireo tompona andraikitra mikasika izany. Mbola mampiantra-panontaniana hatreto na misy na tsy misy io noty io sy ny zavatra feno ambadika izany. Efa misy ve izany saingy tsy avoaka mba ahafahana mihainy akony, mba ahafahana miemotra raha sanatrika maro ny tsy manaiky na izany aza nanao fivoriana ny biraon'ny mapara androany tontolo saingy tsy nisy nipika ny resaka. Andrasana ny toy ny tantara.
tsy mazava intsony hatreto ny modalité d'élection na ny fomba hifidianana ny lehiben'ny faritra sy ny lehiben'ny faritany. Tamin'ity taona ity efa nisy ny fanendrena lehiben'ny faritra maromaro raha ny voalaza ny lalàna 4.4 tsipika 420 ary efa nasiana fantsiana tao amin'ny lalàna 2.4 aotra 9 fa ny mpifidy vaventy izany hoe ny bentanana sy ny mpanolotsaina azy no mifidy azy ireo raha ny nambara ny filohan'ny voamerany ati-tany sy ny fitsinjaram-pahefana. Tsy voajo intsony io lalàna io noho ny antony ara-politika. Ny andinindin'izay avy hatrany. Tsy mbola nisy fantsiana teny anivon'ny anteny mera-pirenena ny lalàna mikasika ny fomba fifidianana na ny modalité d'élection an'ireo lehiben'ny faritra sy ny lehiben'ny faritany. Raha ny voalazan'ny lalàna 5.12 tsipika aotraotra 9 izay nandalo farany teny amin'ny anteny mera-pirenena mikasika izany, fidin'ireo mpifidy lehibe ireo na ny suffrage universel indirect ireo lehiben'ny faritra raha ny voalazan'ny andinin'ny faha 1.700. Toy izany ihany koa ireo lehiben'ny faritany araka ny andinin'ny faha 7.700. Tsy izany anefa mizava mitranga, hatramin'ny fiandohan'ny taona efa maromaro ireo lehiben'ny faritra no notendren'ny fitondram-panjakana. Tsy mazava intsony ny mikasika ny fampiarana ireo lalàna ireo raha nambaran'ny filohan'ny voameran'ny ati-tany sy ny fitsinjaram-pahefana eny anivon'ny anteny mera-pirenena. Raha ny tokony ho izy ny chef de région dia olona tendrena fidiana, izay no araka ny lalàna. Ary miandry ny fifidianana communal satria ireo conseiller sy maire ireo no grands électeurs efidy ny conseil régional sy ny chef de région. Saingy ankehitriny moa hitantsika ny fanjakana sady mametraka chef de région mametraka préfet zavatra efa vita izy io. Ny eritreritrako dia tokony préfet no napetraka fa najanona aloha ilay chef de région satria samy tendrena ihany izy io na dia eo ary ny mahasamihafa ny andraikitra ao anatin'ny lalàna. Raha ny resaka mandeha mety mbola isy ny fantsiana indray ireo andininy ireo ataon'ny ministeran'ny ati-tany ka hanova izany modalité d'élection izany. Hatreto tsy mbola tonga teny Tsimbazaza izany. Ezakilan'izay mikasika ny fanovana ny senité nanambara ity filohan'ny komisiona ity fa mbola manatanteraka ny fifidianana ben'ny tanàna ny senité amin'izao fotoana izao. Tsy mbola mazava arak'izany na hodinihana na tsy eny Tsimbazaza ny mikasika ilay volavolan-dalàna izay. Hatramin'izao aloha no mikasika ny senita na senia dia mbola tsy hitatsika ilay ordre du jour mahakasika azy. Saingy araka ny fantatsika fa ny senita dia mikarakara ny fifidianana filoham-pirenena, député ary ny mairie. Izay moa ngamba tao anatin'ilay tondrozotra na dia vao anatin'ny repoblika fahefatra atsika dia izy no mikarakara an'izay fifidianana izay tamin'ny fifanarahana izay. 10 andro ny faharetan'ity fivoriana ara-potoana voalohany ity, andrasana ny fivoaran'ny lahadinika eny Tsimbazaza mikasika izay. Amaranantsika ny vaovaon'ny politika amin'ity androany ity mahatoky tena amin'ny toerana misy azy ankehitriny. Ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana afaka tanteraka amin'ny raharaham-pitsarana rehetra ny andry azy izy ary manomana ny fiverenany eo amin'ny sehatry ny politika sy ny toe-karena. Raha ny fanazavany androany tsy misy intsony ny sakatsakana amin'ny fanokafana ny orinasa ny rehefa mandeha miandalina ny fifampirarahana mikasika izany ankehitriny. Manamafy ny fanomezana tombona n'ity filoha teo aloha ity ny fifampirarahana sy ny tsoakevitra tamin'ny fampihavanam-pirenena fanampanazavana. Tena efa malalaka, efa tena malalaka be mihitsy zao, hitanao zao malalaka. Rehetra namendrareo teo. Ny resaka fampihavanam-pirenena indrindra no hitondrany eto ny an-dahatsoratra Enikajy Rakotomanantsoa ny ady hevitra ao anatin'ny fandarana amin'ny KOLO hevitra rehefa avy ao aorian'ny fampahalalam-baovao. Vahintsika ao anatin'izany ny filohan'ny an-dokumento Sara Georges Rabearso, ny ministra teo aloha Augustin Andriamananoro, ny printsindrina Rabaroelina ary Edilson izay solitena ny filoham-pirenena nandritry ny fampihavanam-pirenena. Fa hivadika eo amin'ny vaovaon'ny toe-karena kosa indray isika tsy mbola mahavaky sehatra amin'ny tsena iraisam-pirenena ny orinasa malagasy. Ny vohitra izany tamin'ny film izay natao teny Tanjombato fa manana fahafa-mamokatra sy kalitao isika saingy olana goavam-be ny fahasarotan'ny taratasy sy ny fahitan'ny lalam-barotra. Vokatra izany ampelatana ny vahiny amin'ny ampahany betsaka hatreto ny fanondranana entana amin'ny tsena iraisam-pirenena ny orinasa madinika raha ny fanazavany Masiovony Almanina no tokony atosika ary ampiakatra ny toe-kare raha toka ampiakatra ny toe-kare pirenena eto Madagasikara. Fanadiny Lelira Piata. Orinasa madinika manodidina ny 5 ala no mivondrona amin'ny fikambanan'ny mpandraharaha malagasy. Amin'ny ankapobeny famokarana ho an'ny tsena eto an-toerana natokany ankamaroan'ny mpandraharaha amin'ny vokatra. Ny sehatra ny sakafo sy ny lamba no isan'ny mibahana raha ny eto Madagasikara. Marina mbola tsy maharaka ny production eto an-toerana raha ampitahina amin'ny demande zany satria raha iresaka fotsiny ny pilokely zao tsika
dia farafahakeliny ny commandinay plus de 400 tonnes zany kanefany hatreto aloha mbola zara raha mahatratra ny 100 tonnes ny production zany hoe tena mbola tsy maharaka mihitsy zany mbola tsy mahavaly ny filana zany ny famokarantsika hatramin'izao. Isan'ny mbola mahasarotra ny fivelaran'ny orinasa malagasy amin'ny fandranana entana any ivelany ny hetra aloha eny amin'ny fahatserana sy ny fahasarotana amin'ny fikarakarana taratasy. Barana ny ankilany ny fidiran'ny entana avy any ivelany eto amintsika ka mamodika ny tsena anatiny vokany. Tsy fantatry ny mpanjifa malagasy ny lanjan'ny vokatra eto an-toerana ary ny vokatra vahiny mameno ny tsena. Betsaka satria ohatran'le niteneniko teo hoe produit iray taonina matafavoaka produit déshydraté 10 kilao raha andefa entana anankiray anao conteneur anankiray farafahakeliny zany mila entana any amin'ny 20-30 tonnes produit frais zay vao mety tonga any amin'ny hoe mameno conteneur anankiray. Tsy dia tena zay ny olana zany hoe tsy afenao an'le conteneur fa tena hoe aleo aloha mba hita eto atorana mihitsiny le vokatra jifain'ny malagasy zay vao mieritreritra ny mandefa an'izay entana zay fa tsy maintsy ho tonga ny foana konga io e. Ireo olana ireo amin'ny ankapobeny ilay fanjakana vahana hanomezana vahana ny fandraharahana madinika eto amin'ny firenena. Raha ny fanazavany Masivo Almanina ny fanampiana ny mpandraharaha madinika no hitondra amin'ny fanainganana ny toe-karena eto Madagasikara. Vous voyez, je sais d'Allemagne que c'est parfois plutôt... Raha ohatra ka ny politika no everitsika fa fanohitra ho an'ny fandrosoana ara toe-karena dia mifamadika ihany izany. Raha omena vahana handrosony toe-karena dia hanaraka ho azy ny politika. Ce sont des attentions à l'inverse. Si on donne les possibilités à l'économie de se développer, je pense que la politique va suivre. Hatreto ny orinasa mpanodina zezika biolojika ny mpanodina lamba ary ny mpanodina sakafo amin'ny ankapobeny ny orinasa malagasy manana ny toerany any ivelany. Zara raha miteny anefa ny adirin'ny vokatra ondran'izy ireo raha ampitahina amin'ny nosy manodidina ny Madagasikara fotsiny. Tsy mahavaly afa tsy ampahany kely dia kely amin'ny tana diraisam-pirenena. Vitsy ny mahita lalam-barotra sy mazaka ny zanabola amin'ny banky mpampidrabola sy ny manana fiara-miasa amin'ny orinasa vahiny. Eo amin'izay tontolo ny fandraharahan'izay hatrany mandeha miandalina ny fifampirarahana eo amin'ny mpandraharaha tsy miankina sy ny fanjakana raha ny fanazavany ny filohan'ny vondron'ny mpandraharaha malagasy. Efa misy ihany koa ny fifampiresahana amin'ny fampidinana ny hetra alaina amin'ny fandranana sy fanafarana entana eo amin'ny vondron'ny mpandraharaha sy ny sampandraharahany fahatseranana saingy mbola tsy miatra izany hatreto saminy amin'ity andian'ny fafolo ity mandray anjara amin'ny foire internationale de Madagasikara na ny film ny vondron'ny mpandraharaha malagasy. Fa eo amin'ny vaovao ny sosialy kosa indray fa manomboka midina ny maripana ary maro no efa mahatsapa mangatsika kehitriny mandritry ny alina sy ny vao maraina ary ny ariva fa mila fahaizana ihany koa na ny fomba fiakanjo na ny sakafo ilaina hiatrehana ny fidinan'ny maripana izay. Nakatoro-hevitra tamin'ny mpitsabo iray izahay hoentina manampy antsika amin'izao vanim-potoana irona ny amin'ny ririnina izao. Fanadetiny Kaeto Ndretsilavo. Fotoana mampietsika ny karazana aretina rehetra mifandraika amin'ny atsika ny vanim-potoana tahaka izao. Isan'ireo mila mitandrina manokana ireo olona marefo, manana aretim-po, manana olana amin'ny taovam-pisefona, ireo voan'ny diabeta ary ny zokiolona ny tena mila mitandrina, indrindra rehefa midina ny folo degré ny hafanana. Eo amin'ny vatan'olombelona, mora hidirany atsika ny vava, ny sofina, ny fipetrahana sy ireo lavaka rehetra amin'ny vatana ary ny masokoditra. Voalohany indrindra aloha ny tsara ho fantatra hoe amin'ny alalan'inona ny ahatongavany atsika miditra any anatin'ny vatana. Dia eo moa indrindraindrindra ny hoditra izay rahantsika malala ary zay ny ampiasantsika ny akanjo. Manomboka zao zany dia efa tokony hanao ny akanjo mafana azahoana miaro an'izay. Misy koa anatin'ny vatany olombelona ireo atao hoe lavaka, na amin'ny alalan'ny vava zany, na ny sofina zany, na aty amin'ny fipetrahana fa rehefa bebe ny rivotra sy ny namany dia matetika tafiditra ny atsika mahatonga ny hoe ohatra volovolo ny kiboko zany fa nidirany atsika. Ety ivelany, ny tongotra sy ny tanana mila rovana mafy ihany koa ny loha rehefa tena mangatsika. Eo amin'ny vava no mivoaka ny 300 ny hafanana avy amin'ny vatana. Noho izany, ilaina ny miara azo ireny amin'ny atsika. Ankoatra izay, eo ihany koa ny fiarovana ny ao anatin'ny vatana. Misy fiovana ny ao anatin'ny olona tsirairay rehefa mangatsika amin'ny vatana. Misy filana takiny izany izay tokony ho fenona amin'ny alalan'ny sakafo. Dia misy filana ao anatin'ny vatana iarovana an'izay. Ka raha ny sakafo mifanandrify an'izay dia eo tsika ny tsy maintsy mampiasa ny sakafo matavy zany ny tena tsara indrindra. Satria n'le
taviny a no manome ny hafanana manampy ny vatana zay ilainy ao anatin'ny vatana ao ka ny sakafo misy menaka zany a ny tena ilaitsika. Ny tsara hofaritana de tsika malagasy de tsy de mihinana menaka be loatra nefa tena ilain'ny vatana indrindra amin'izao fotoana ny atsika izao. Ny menaka araka izany no manome hafanana avy ao anaty, miaro ny masokoditra sy ny lavaka rehetra amin'ny vatana. Ilain'ny vatana ihany koa ankoatra ny sakafo misy menaka, ny fihinanana voankazo. Misy ihany koa ireo voankazo zay anisan'ny manana anjara ngeda be a, ohatra fotsiny ny avocat, ny voanjo. Ireo sakafo zay mitondra menaka zany a de tokony ho atao bebe amin'izao fotoana ny atsika izao. Miovaova ny toetrandro eto amintsika amin'izao fotoana izao. Mangatsika ny maraina sy hariva, mafana kosa ny atoandro. Hatreto, manodidina ny 12 hatramin'ny 20 degré ny maripana eto amintsika amin'izao fotoana izao. Vaovao tsara ho an'ireo tsy mahataty atsika, saingy loza mitatao kosa ny hoe mihamafana ny tany ankehitriny noho ny fiovaovany ny toetrandro. Amin'ny ankapobeny, niakatra ny hafanana ankapobeny nandritra ny taona raha mitaha amin'ny taona 3.12 sy ny 4.12. Tsy fisiana famatsiana solika avy amin'ny samva, io no olana fototry ny tsy fahadiovan'ny tanàn'Antananarivo ankehitriny raha nambara ny mpamanofa kamion sy mpanangona fako rehefa manana solika ny tompon'ny fiara vao miasa rehefa ao anatin'ny kaontin'ny karama omena azy ireo ny saran'ny solika. 4,00 hatramin'ny 5,000 ariary isaky ny fako iray metatra toratelo no omen'ny samva. Ny prestatera no mitsinjara izany ho an'ny solika ho an'ny karaman'ny mpamily ary ho an'ny fikojakojana fiara fako hatramin'ny 4,50 metatra toradroa isan'andro no angon'izy ireo raha manana fahafahany ividianana solika ny tompon'ny fiara. Fanadidiny Oliva Antriniala. Afaka miteny ny tompon'ireo fiarabe mpanangona fako miara-miasa amin'ny kominina ankehitriny hoe tsy manam-bola izy ireo ka tsy afaka mandroaka fako. Tsy misy fanomezana vola mialoana avance ividianana solika avy amin'ny samva ho an'ny fiara hofaina. Ireo izay manana fahafahana hamoaka vola mialoha amin'ireo tompon'ny kamion no mandeha mandroaka fako ary aorian'izay isaky ny 5,10 andro vao azo alaina ny vola saran'izany. 4,00 hatramin'ny 5,000 ariary isaky ny fako iray metatra toratelo miovaova arakaraky ny aravilan'ny lalana akana ireo fako. Ao anatin'ny iray andro, maroaka fako 7,20 metatra toratelo intelo izy ireo, mitotaly 4,50 metatra toratelo. Izany hoe 9,00 sy iray alina sy 2 hetsy ariary ka hatramin'ny 7 alina sy 2 hetsy ariary. Io mitsinjaraina ho an'ny vidin-tsolika, eo amin'ny 4,00 sy 4 alina isan'andro, sy ny karaman'ny mpamily 5,000 sy iray alina ariary isan'andro. Ny ambony 3,00 sy iray alina sy iray hetsy ka hatramin'ny 7,000 sy 4 alina sy iray hetsy ariary no tombony raha tsy misy ny fahasimban'ny fiara sy ny saram-panamboarana izany. Lasa miantoka carburant zany tompona camion. Rehefa misy carburant zany tompona camion dia mandeha le camion fa rehefa tsy mahita carburant izy dia mijanona. Taloha izy io navansena gasoil zany karaman'ny camion. Dia amin'izao lasa tonga dia ny tompo camion fotsiny zany miantoka dia avy eo miheny karama fotsiny. Lara-pamena ny fanangonana ireo fako amin'ny toerana lalovany manam-pahefana matetika ambanin-javatra sy faralahan'asa ny andro fako lavitry ny arabe fampiasa ny mpitondra fanjakana raha ny fanadihadiana trany. Toy izany ve no mitranga eny amin'ireto toerana ireto. Anambodiny sotry 67 hektara ambadiky ny havana, Anosy-be, Andavamamba sy ny sisa. Ny manao izay tsy paritahan'ny fako be loatra no azon'ireo mpiasa ny RF2 atao. Aloha le fako zao dia tena raha ny tena izy anio tokony tena tsy avela savovona be loatra le izy. Tômôbilina mihitsy ny tokony tena tsy avy ahoana ny fiasan'ny zareo. Mbola misy tsy fampin'ny gasoil dia mijanona ny tômôbila. Temporaire manangona amin'ity fako ity mba tsy hiparitaka eny amin'ny arabe. Hatreto, tsy misy azo ny mponina tao manoloana ity olana fako ity. Ireo sendranay samy nilaza fa olana tokony hovahan'ny fanjakana, ny kominina ary ny samva maika izany. Mazava aloha fa tsy afanetsika ary tsy navaolana ny delegasiona manokana Antananarivo renivohitra. Tsy misy fiaraben'ny kominina intsony kosa miasa maka sy mitaditra ny fako. Raha tsy hivina, nisy ny fanomezana fiarabe miisa enina ho an'ny kominina Antananarivo renivohitra avy amin'ny alalan'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny faritra Analamanga tamin'ny fotoana ny tetezamita izay mitentina 5,20 sy 700 tapitrisa ariary.
Kolontsaina sy vakoka kosa indray nandraramafy ny mpanatosa horonan-tsary vahiny avy eo amin'ny History Channel ny ministra ny kolontsaina rehefa nitondra fanazavana mahalona ny mpanao gazety ny 20 aprily farany teo momba ny fanatotosana horonan-tsary fanadihadiana izay nambara fa nitranga ny fikasana angalatra tany Sainte-Marie nahavariana ny mpanara-baovao indray nefa omaly ny fampitam-baovao izay nahafantarina fa ny filohan'ny Repoblika Malagasy no nandray ny volafotsy 50 kilao hitan'ny vahiny izay voalaza fa tosa horonan-tsary fanadihadiana tany an-toerana tsy mbola tokony nokitiana ny sisambo ny arkéologue malagasy manatahaka izany ihany koa ny fianakavibe iraisam-pirenena fanadihadiana itoany Andrenjatovo. Tsy fikitiana ny harem-pirenena raketiny ranomasina no tokony nataondreo vahiny fa maka sary manao documentaire. Io no antony tsy fifankazahoana teo amin'ny ministera sy ireo vahiny ireo vao rotokom-bolana lasa izay. Nitoro ny ministeran'ny kolontsaina hoe tsy manome azy alalana hanao film diso zay nanome azy alalana zay nanao film fa film documentaire ihany fa ny zavatra nitranga zany dia nikasika izy ny ao anatiny zany hoe nanao foy arkéolojika tsy azony zareo atao ny manao foy arkéolojika. Nagaga ny rehetra nefa ny zavaniseho fa nga afaka mikitika izay raketindreo sisa-tsambo Sainte-Marie indray ireo ekipa mpanao horonan-tsary. Omaly ny filohan'ny Repoblika izy tenany notrony ny masoivo Amerikanina sy ny masoivo Anglisy eto amintsika no nandray ity volafotsy 50 kilao mahery ity toy ny milaza ny zavamisy fa nahazo alalana tamin'ny fanjakana malagasy ikaroka sy ikirakira ireo harem-pirenena malagasy ireo vahiny ireo. Raha tsy izany voadingana ny ministry ny kolontsaina izay miady ny tsy ikitiana izany fa ny fiadidinan'ny Repoblika kosa makasitraka ny ikitiana izany harem-pirenena izany. Malohan'izany anefa mahitsy ny fanazavany manampahaizana malagasy iray tsy tokony mbola hokitiana ny harem-pirenena tahaka ireny. Ny anisany ohatran'ny le tany omaly iny moa zany efa hita ny zavatra iny dia hoe tsy maintsy navoaka ilay izy fa raha ny tena rariny sinitsina dia efa tokony vonona daholo ny zavatra rehetrarehetra andraisana an'ilay izy ny olona mpikarakara amin'ny musée tsy maintsy misy ilay atao hoe conservateur. Aiza ny toerana hoe mba tsy hisy afaka mikitikitika azy, aiza ny toerana mety ahitan'ny olona an'ilay satria tsy ampirimina fotsiny ny zavatra iny fa tokony ho fantatra, tokony ho hitan'ny olona, tokony hampiratiana, tokony hita ny vahoaka eto Madagasikara hoe izao ny anisan'ny harem-bakoka. Efa malaza maneran-tany ity vaovao ity ankehitriny maneho ny ahiahiny ihany koa ny avy eo anivon'ny UNESCO nilaza i Ulrich Guerin izay manampahaizana manokana amin'ny tranga tahaka izao manoloana ny AFP fa tsy tokony ho nahazo alalana ny fidiran'ny ekipa mpanao horonan-tsary mivantana amin'ny toerana misy harem-bakoka tahaka ity ao Sainte-Marie ity. Raha ny fanazavana ofisialy azon'ny ministera dia hoe nipetraka fotsiny ary hita maso mivantana ity bolongambola fotsy ity ka izay no nibatandreo mpanao horonan-tsary izany. Tsy misy afaka manamarina izany anefa tsy nisy manampahaizana malagasy niaraka tamin'ireo vahiny ireo. Nilaza ny ministra androany fa tsy misy azo atao amin'ireto vahiny ireto noho tsy fampiny porofo. Ao anatin'ny contrat misoratra mazava en cas de découverte zany hoe raha mahita zavatra izy ka zay moa zany ny fanarahana manao tournage-na film izy dia eo izy ny teny hoe nahita zavatra tany anatina tournage-na film dia zay ny andraisantsika azy. Tsika zany tsy afaka hiteny hoe nisava sana nina fa tournage-na film nataontsika ka tsy tsika moa zany mbola tsy manana le arkéologue manaraka azy any anaty ranomasina fa dia raha nahita kosa aloha izy dia azony ampiakarina le izy. Ny efa azo antoka ankehitriny dia hoe volafotsy nentin'ilay pirate malaza antsoina hoe William Kidd izay nandrendrika ny sambo ny teny akaikin'ny Sainte-Marie tamin'ny taonjato fa 17 ity volafotsy ity. Eo amin'ny tranga mpiaramonina loza-pifamoivoizana ny tranga io hariva io, olona enina no naratra iray ny tapatongotra taorian'ny fahatapahan'ny satria ny fiara-pitatitra iray mampitoena Ambatolampy Analakely io hariva io fiara telo no potika tamin'izany. Teo Ambohibao teo iroka ny trangan'ny loza raha nambarana anatrimasy efatra ny Ambohibao ity fiara ity no tapaka isatra tao anatin'ilay fiaran'ny vatovodona no betsaka naratra. Tsy nazaka ny fitohanan'ny fifamoivoizana araka izany ny mpitondra fiara teny an-toerana nandalo tamin'ny lalana ka dia raikitra ny fifamaliana arao ny ampahany tamin'izay.
tahaka ny mahazatra asa hafa indray no entina amintsika eto anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ity androany ity ny fananana fahaizana manokana ataon'ny tena amin'ny andavanandro ny isan'ny fepetra iray mampaharitra ny asa tanana asa iray hafa indray no entsika androany ny fanamboarana tombo-kase ny afianganan'ny mpanamboatra izany no antony safidianan'ny mpanjifa azy ireo raha ny lalana manan-kery ny librairie nationale ihany no tokony hampanamboatra ireny fitombo-kase mpanjakana ireny. Fanadetiny Mikael Ramarla. Raha kotomanana Eric, mpanamboatra kasety amin'ny totobatina Taninareniny, isan'ny lova azony tamin'ny rainy ny asa. 5 taona izy no nanao ity asa ity, ary misy amin'ireo mpanao kasety no efa 20 taona nanaovana izany. Raha ara-tantara, efa tamin'ny taona 1970 dia efa nisy ny fanamboarana kasety ity. Asa iray tsy dia mampiasa vatana ity asa ity, saingy mampiasa maso. Ny lamina sy ny tanana ary ny maso eto no ny asa. Vita afaka 30 minitra ny kashe iray. Raha ny fanazavan'izy ireo, tsy manao copier-coller izy ireo. Zay tsy manao le officiel. Satria bedin'ny fanjakana zay manao andreny. Misy olona mampanao zany fa zay tsy mety manao mihitsy. Raha araky ny lalana velona ny imprimerie nationale ihany no mananamboatra ireo kashe ara-panjakana sy ny ministera maro eto an-drenivohitra. Ireo mahazo lalana amin'izany ihany hatreto no afaka manamboatra ireo kashe ireo. Ny fitomboka ampiasain'ny eo anivon'ny fanjakana zany ampiasain'ireo ministera samihafa dia ny imprimerie nationale ihany no afaka manao izany. Iny zany tena efa voatokana mihitsy ny eo amin'ny imprimerie nationale manao azy. Tsy isan'ireo tsy manara-dalàna ny rakotomanana Eric, matianina izy ary tsy manana kase mpanjakana. Ireo fikambanana maro any amin'ireo fiangonana na koa ireo mpivarotra mpamigady ny ankamaroan'ny mpanjifa. Zay tsy manao andreny za tsy mantsy reny misy mijira eto. Misy mijira dia tsy manao. Le tompon'le asa hoe mba ampisikely ny modelinao tsy zany dia hitanao na ny kahianay tsy asianay an'ireny mihitsy. Mijoro ny kahianay tsy asianay an'ireny mihitsy satria bedy zay eto amin'ny Mandidina ny 9 hatramin'ny 7 isan'andro ny mpanjifa manamboatra fitomboka ity. Ho an'ity iray mpianakaviana iray ity, mampiditra 5 sy 2 alary isan'andro. Misy manamboatra manokana kosa ireo azo miaraka amin'ilay fitomboka vita. Isan'ny tombony ho azy ireo ny fanamboarana ny vahiny fitomboka ity noho ny sarany ambony indrindra noho ny sarany ataon'izy ireo amin'ny mpanjifa malagasy. Lafim-baovao ahafantateraka kosa indray no entina aminao manaraka araka ny fanarahinao tany anatin'ny lohatenim-baovao tambazotra mpanao osika sy mpanondran'olona goavana iray no trantehaka ny mpitandron'ny filaminana araka ny fanazavana nomen'izy ireo androany taratasy sy fitaovana sandoka no ikarakaran'izy ireo ny mombamomba ny ankizy alefa nivelany ary efa nahavita nandefa ankizy vavy maherin'ny 10 izy ireo ary ny fanadetiny doany Andrejatovo. Fanaovana osika sy fisolokiana ary fisandohana, fanodikodinana zaza tsy ampy-taona ary famitana. Ireo no hiampangana azy reto, mampidina ny taonan'ireo ankizivavy efa nahatratra 30 taona. Ireo tsy ampy-taona kosa ampiakarina mihoatra ny 18 taona. Manao karapanondro sandoka, manao passeport sandoka, manao bulletin numéro 3 sandoka, mahavita kopy sandoka, mahavita fitombo-kase mpanjakana sandoka. Ireo rehetra ireo no spesialite ny tambazotra ity. Miarety Madagasikara ary mitoby ao Komoro herinandro izy ireo ary any amin'ireo firenena arabo ny tena andefasana azy. Tsy vita mandefa olona zareo fa efa miaraka amin'ny fitaovana rehetra entina anamboarana ny taratasy, atota taratasy rehetra ilaina amin'izany fandefasana olona nivelany zany. Dia miainga zany na hatrany amin'ny kopy zany, hatrany amin'ny karapanondro zany, hatrany amin'ny passeport zany sy taratasy rehetra mety ilaina anaovana an'izany dia vitan'zareo avokoa. Fikambanan'olona efa matianina no mivondrona amin'ity mpanondrana olona ity. Efatra tsy ariary dia ambaran'izy ireo fa tonga ny andafy ary efa nisy 10 lasa. Ny tena mahagaga amin'ity raharaha ity dia ny firaisan'ny mpiasan'ny firaisana iray tsy kombakomba amin'ny fanaovana ny karapanondron'ireo olona alefa. Rehefa tratra tao ilay zanavavy dia ilay ramatoa efa sendra tsy teo zany izy tamin'ny orana andehananay tany io. Dia natao mivelam-pandrika rehetra tamin'ny alalan'ilay zanavavy dia nanao fotoana taty Mahamasina taty akaiky amin'ny palais de sport taty dia tany tratra ilay ramatoa. Rehefa tratra ilay ramatoa moa zany dia noentina nandeha nanondro fotsiny an'ilay mpanao kashe. Izay mifitahana ihany koa hoe ho avy indray izy hanamboatra kashe
dia avy eo a nandeha nanondro an'le cyber dia mbola fitaka ihany koa moa no nampiasaina tamin'izay hoe anao saisie anakopia le kopia efa fanaondry zareo andavanandro zany. Mbola nisy complice anankiroa hafa izay anisan'ny mpitady ankizy précruté na ankizy mineur ary dia ireo koa mbola natao mivelam-pandrika rehetra dia tratra ny lakamisy koa eo. Ankizivavy tsy ampy taona 20 no efa vonony ny Nosy Belleville ary efa vita taratasy andeha iondrana raha ny loharan'ny-baovao azo. Taratasy-mpanjakana maro no tratra tamin'ireo olona ireo nandritra ny famotorana nataon'ny polisy-pirenena toy ny bulletin numéro 3, ny certificat de résidence, ny passeport sy ny sisa. Raha mpitsy no hiakatra fitsarana izy ireo. Lafomba vahafantateraka kosa indray mila fanampiana amin'ny malalatana ny mity ankehitriny noho ny aretina retinoblastoma mahazo azy izay mila fandidiana maika efa nisy ny fanatonana manokana ny mpitsabo ny merci ship sary ny ilazany fa tsy vitan'izy ireo intsony ny manao izany fandidiana izany torak'izany ihany koa ny mpitsabo nantony ny fianakaviana ho fandraisana anjara ny mpiasan'ny KOLO TVFM amin'ny fanampiana ny fitsaboana ity zazavavy kely ity manao antsoavo amin'ny malalatana sy fikambanana samihafa izahay azonao atao ny miantso ny iray aman-dreny amin'ity laharana ity 034 70 111 21 ny 033 01 668 37. Fa ny maresaka avy any ivelany kosa indray no izantsika ny fampahalalam-baovao manakoako maneran-tany ankehitriny voizin'ny fampahalalam-baovao rehetra maneran'izao tontolo izao no fahitana ilay bolongana volafotsy tany Sainte Marie isan'ny resaka izany ny fahita lavitra France 24 tamin'ity androany ity arahintsika ny fanatetiana. Araky ny fanadadiana sy ny fitsiriana natao trésor ny pirate écossais antsoina hoe capitaine Kidd ity hita tany Sainte Marie ity. Ça va devenir la propriété de l'État malgache. Jolatsabo izay nampiororo ny tatsambo anglisy sy frantsay 300 taona lasa izay. Ho lasa fananam-panjakana izany ho ny foloera jonary-mampianina teto. Ho tehirizina tsara izy ity sehatra iray lehibe ho an'ny Sainte Marie sy Madagasikara izany satria ampirisika ny mpizahan-tany maro eto Sainte Marie. Teto amin'ity toerana ity tany amin'ny 7 metatra ambanin'ny ranomasina no ahitana ity bolongana volafotsy ity. Efa ny asa 3 na 4 andro teto amin'ity toerana ity ny manampahaizana vahiny, ny ezaka nakasary sy nijery ny fanambanin'ny ranomasina saingy ratsy dia fahitana. Ny zavan-tranga, ny zavatra nrodana ary ny anjera teo amboniko ka nitona tamin'ny lohako ilay bolongam-bolafotsy. Ato amin'ity laboratoara ity ahitana lovia vita bakoly sy fitaovana samihafa izay anjolatsambo tamin'izany fotoana izany. Tsy dia fahita firy ity tranga iray ity kopiray, tsy mbola vaky ary avy any Chine. Tany ho any amin'ny taona 2019 sy 2027 tany ho any. Sainte Marie ny toerana ahitana sisa tsambo be indrindra eran-tany. Eto amin'ity toerana ity miisa 3,1 ariary izy ireo no voaisa hatreto. Ry androany fa mety sy ho afaky ny andray anjara amin'ny fifidianana ben'ny tanàna ny vondrona politika mapara. Notsipiny Masivoalimana fa ny orinasa madinika ny tokony ho jerena akaiky raha te hiditra bebe kokoa eo amin'ny tsena iraisam-pirenena isika eto Madagasikara ary farany. Tsy tokony mbola nokitiana ny sisambo any Sainte Marie izay nahitana ilay volafotsy 10 kilao mahery ho ny manampahaizana malagasy dia izay koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ny teny malagasy tamin'ity anio ity saorina hatrany ianao niaraka taminay hatramin'ny faramahay fotoananao indray raha mpitsy tahaka izao veloma tompoko. Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Vaovao. Ny fahapalalamba-baovao dia niarahanao tamin'ny Soka Vitre, Baolay.